Vory aby nisandrify indray no arahantsika izao fandaharana izay arahana manatontosa amin'ny Paris Région Expertise Madagascar sy ny commune Antananarivo renivohitra hanomezana voninahitra andro vehivavy nanamarika ny tantaran'i Madagasikara. Ibao Andriamanjato, vadin'ny mpitandrina Richard Andriamanjato no ampahafantarina antsika anio. Izy no vehivavy malagasy injeniera voalohany indrindra teto Madagasikara sy Afrika mainty iray manontolo. Manana ny fikirizana izy ary tamin'ny taona 1970 fonimbola nisy ny fanavahana ny lasin'ny vavy anatin'ny fianarana tao teo amin'ny sehatry ny aéronautique dia nisafidy nianatra ny mécanique des fluides sy ny aérodynamique izy. Nandray anjara tamin'ny ady ho an'ny fahaleovantena niaraka tamin'ny vadiny izy ary namorona ny antoko AKFM. Vehivavy nilofo teo amin'ny sehatra sosialy ihany koa izy. Enotsika ny fampahafantarana ataon'i Kristina avy amin'ny Air Story Madagascar, fikambanana izay manome lanja ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy teo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Bao Andriamanjato dia vehivavy fakatahaka ary mendrika ho fantatry ny olona ny tantarany indrindra moa izany fa ny ankizivavy. Ny tantarany izany dia efa maneho mihitsy ny hoe tsy misy sehatra voarara raha mbola ho an'ny vehivavy. Tamin'izany tsy navela hiasa anatin'ny mombamomba ny fiaramanidina ny vehivavy ary tsy navela nianatra akory raha ohatra ka hoe momba an'izay ilay fianarana ataony. Fa na dia nisy an'izay dia tsy nijanona teo izy fa nitady lalana hafa foana tsy ahafahany manao an'iny fianarana iny dia ny herim-po sy ny finiavana nananany ny tena nahatonga anay liana ny anaparitaka ny tantarany amin'ny ankizivavy. Vehivavy ny siansy Bao Andriamanjato fa vehivavy ny ady ho an'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Tsy menatry ny ampiseho ny maha-malagasy anazy na dia hoe efimbetsaka ny enjehana momba an'izany izy na tany am-pianarany ary olona nanao soa amin'ny fiarahamonina isy azy na mpianatra vehivavy mitovy aminy izy mba ahafahany zareo mahay manjaitra ohatra na mpianatra ho an'ny ankizy sahirana teny amin'ny manodidina an'zareo. Olona nahay nanaja olona izy ninona sokajiny. Vehivavy nanokatra lalana ho an'ny hafa izany izy ary vehivavy nampiseho fa tsy misy zavatra tsy vita amin'ny vehivavy. Tsy nitady sitraka i Bao Andriamanjato teo amin'ny fanaovan'ny asa rehetra ho an'ny fiarahamonina. Hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana isika izao. Andray an'i Anta Andriamanjato isika, zanaka vavy tokany Bao Andriamanjato. Fanontaniana voalohany avy hatrany, iza moa i Bao Andriamanjato? Neny dia anisan'ny lavanarana amin'ny vehivavy malagasy satria ny tena anarany dia hoe Razavindra Kotoasina Rantavololona Razana Mahandry Alfonsine. Bao dia anaram-bositra nomeny dadany satria anisan'ny hoe maminy izy dikany Bao moa Andry ary ny Andriamanjato ny anaran'ny vadiny. Izy hatramin'ny fahatanorany dia efa tia firenena ary ny ady ho an'ny fahaleovantenam-pirenena ka rehefa nitofiry ny Lieutenant Andriamaromanana dia anisan'ireo nitarika ny vehivavy malagasy tafolampy izy ho fanoherana an'izany sy ny fanehoana ny fitiavana any Madagasikara. Ary io moa netiny mandrapahafatiny io fitafiana lamby io izany hoe nanana herim-po be izy tiany mihitsy ny nampiseho fa ny vehivavy malagasy manana ny maha izy azy. Izy moa niteny taminay zanany mihitsy hoe raha tsy mahay noho ny vazaha isika dia ho ambakainy ny vazaha sy ho ampiasainy foana. Izay no nahatonga anay izany lasa ingénieur daholo koa. Fivoriana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana, rano fisotro dia izy foana ny vavy tokana tamin'ny taona 2017 izy ny vehivavy voalohany voafidy ho filoha-lefitry ny Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques fikambanan'ny ingénieur maneran-tany io. Vavy voalohany nanana ny lazany tao amin'ny tontolon'ny siansa teto Afrika izy. Io siansa io zany taloha tsy azo ataon'ny vehivavy dia tao anatin'ny foana ny hoe tokony ahay ara-baiboly ny vehivavy dia miara-miasa amin'ny lehilahy. Tsy azo ahilika ny vehivavy. Nahazo an'io diplôma anankiroa io izy tonga teto Madagasikara izy tamin'ilay resaka hoe afaka manao avion sy ny sisa fa tonga dia nilazain'ny vazaha izy hoe tsy asan'ny vehivavy izany dia izay nahatonga azy niverina naka ny diplôma an'ilay momba ny rano. Io moa izany nesany teto Madagasikara no andritra fotoana maro nampianatra tany amin'ny université koa izy.
Isan'ny nampalaza anazy ihany koa ny fandraisana andraikitra momba ny sosialy sy ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy ary ny rariny. Tamin'ny dada nitondra ny tanàna Antananarivo, anisany nanampy be ny sahirana teto Antananarivo izy mivady, nanao ny trano, ny zara sakafo izay tohizana izanany moa io aty Mandrakakehitriny, fa ny aneny tena nanohina be anahy tamin'izy maty, tonga ireo sahirana napiny namangy anay. Ny olona rehetra teo tanàna zany tena nakasitraka ny fitiavany an'izany sahirana, indrindra ny ankizy, ary izay nahatonga azy nanao ny kantiny natao ny FJKM Ambohitately ho an'ny mpianatra. Mahakasika an'ilay boky Libération de la femme, contribution à la justice et à la paix tamin'ny taona 1970. Inona ny tanjona namohan'izay boky izay? Ny tanjona aloha angamba dia mazava loatra izy ny ato an'ny zon'ny vehivavy. Zon'ny vehivavy tsy hoe tokony hitovy amin'ny lehilahy, fa hoe ny vehivavy dia mananjo hianatra, anana maizy azy. Raha mitondra vohika dia tokony karakaraina araka ny tokony ho izy. Ineny anisan'ny tolona ny amin'ny faly abiazan'ny Valy Marzio niaraka tamin'ny Ridira Gandhi, Prime Ministre vehivavy voalohany, Valentine Tereshkova, vehivavy namory fusée voalohany. Zareo ireo no nanana fikambanana ngeza be maneran-tany niady ho an'ny zon'ny vehivavy. Izay ary ny amin'iny inoko fa nahafahanao nahafantatra misy kokoa mahakasika ny Bao Andriamanjato ireny torohay rehetra ireny. Mandrapitafy indray ary. Veloma tompoko.